Manolotra ny arahaba tompoko raha ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia nahazo vahana ny avaratraza androany. Tazantsika amin'izao fa nahazorana somary miatoato ny morontsiraka afovoany atsinanan'i Madagasikara, somary malomalo kenika amin'ny ankapobeny ho anilany atsinanan'ny atitany na rahana erikerika manify mihitsy azy zay tamin'ny faritra sasany. Nilany andrefa Madagasikara kosa dia niaina tanteraka tao anatin'ny masoandro mibalika amin'ny ankapobeny. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia tombanana iamalefaka miandalana izay varatraza izay. Arak'izany dia iamaina manerana ny nosy ary afana ihany koa ny andro. Manantena andro somary mafana indraizany isika aloha manomboka rampitso makany amin'ny faran'ny herinandro. Mivinany toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina raha jerena amin'ny antsipriany dia mety mbola azorana tandrifindrahona ny any amin'ny manodidina ny Antalaha, Analanjorofo ary ny faritra Atsinanana. Andrahona mety arahana erikerika manify ihany indraindray ho an'ny faritra Alaotra Mangoro sy ny ilany Atsinanana ny faritra Sofia. Ny faritra hafa kosa dia maina ny andro amin'ny ankapobeny na dia somary osy ambanandrahona kely azy amin'ny voamaraina any amin'ny faritra Melaky fa isava miandalana ihany zay rehefa misandratr'andro. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia mety mbola azorana tandrifindrahona ny any amin'ny manodidina ny Analanjorofo sy Toamasina. Ny faritra hafa ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro dia iverina andrahona mety isy ihany ny herijika isina orana tandrifindrahona indraindray indrindra ny alina any amin'ny faritra Bongolava, Itasy, Vakinakaratra ary Amoronmania. Mivinan'ny maripana mifanaraka amin'izay manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 12 hatramin'ny 30 degré ho an'ny morontsiraka Atsinanana ary 20 hatramin'ny 430 degré ho an'ny morontsiraka Andrefana. Mety ananika hatramin'ny 530 degré maripana ambony indrindra any Mahevatanana sy Antsohihy. Mivinany toetry ny andro ny sabotsy kosa indray dia iamaina ny ankamaroan'ny faritra maro eto Madagasikara ary mety hitoetra ny zavona maraina ho an'ny afovoantany. Mivinany maripana mifanaraka amin'izay manodidina eo amin'ny 10 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany, 12 hatramin'ny 30 degré ho an'ny morontsiraka Atsinanana ary 17 hatramin'ny 530 degré ho an'ny morontsiraka Andrefana. Manangy hatramin'ny 530 na 30 degré ho maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra Andrefanolosy iny, izany hoe any amin'ny faritra Boeny, Betsiboka ary Sofia. Andao faranana amin'ny vinany toetry ny andro ny alahady ary izay dia saika ny masoandro mibalika aloha no ibahan-toerana manerana ny nosy mety isy ihany ny zavona maraina ho an'ny afovoantany. Mivinany maripana mifanaraka amin'izay dia eo amin'ny 9 hatramin'ny 17 degré ny maripana ho an'ny atitany, 12 hatramin'ny 20 degré ho an'ny morontsiraka Atsinanana ary 17 hatramin'ny 530 degré ho an'ny morontsiraka Andrefana. Tsy misy fiovana misongadina ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra Andrefanolosy iny fa eo amin'ny 530 na 30 degré hatrany ny any Antsohihy, Mahevatanana ary Mahajanga. Izay indray vinany toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.